antsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Any aminao riray io no anandratako ny fagnaiko. Ianao ry Andriamanitra no ifefeko, tsy ho azon-kenatra aho, tsy ho resy ny fahavaloko. Izay rehetra mitady anao tsy ho azon-kenatra. Salamo 520. Faly mirabantsika jiaby EOV izay mpagnaraka tsy tapaka ny onjam-peo radio fagniry mamitsika. Izay onjam-peo mampitambatra olo raiky sy onjam-peo natao hantaragna ny vaovao mahafaly ny Kristy ary ny fanjakan'Andriamanitra atao anatin'ity diocèse n'Antsiranana ity. Isorana tokoa ianareo rehetra izay mpagnaraka ampinoana sy ampitiavagna ny toroteny na fampianaragna eto amin'ny onjam-peo radio fagniry mamitsika, izay fampianaragna arosiny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque ny Antsiranana. Asaina ampitiavana tokoa ianareo rehetra izay mihaino sy mpagnaraka tsy tapaka ny radio fagniry mamitsika, satria fotoagna lehibe tokoa izao, fotoagna ny avant izao, ka amin'izao alahady voalohany amin'ny fiavian'ny tompo izao mitodika ny fontsika, mitodika misimisy kokoa any amin'ny fiavian'ny Kristy. Avy namaragna ny synodany diocèse tokoa isika tamin'ny fiatrehagna ny fetin'ny Kristy mpanjaka. Ka amin'izao ary ny lohahevitry aroson'ny eglizy amintsika dia ny hoe azarevon'ny ambany maso fa oka ho avy fijery. Araka izany tokoa arantsika ampinoana sy ampitiavana ireo vakiteny aroson'ny eglizy amintsika anio amin'ny alalan'izao fampianaragna sy toroteny aroson'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque ray aman-drentsika izao. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, bokin'ny Isaia ampaminany. Ny teny hitan'i Isaia zanaky Amosa momban'ny Joda sy Jerusalema, izao no tonga any amin'ny andro farany. Ny tendrombohitry ny tragnon'ny tompo hatao eo an-tampon'ny tendrombohitra sy asandratra eo ambonin'ny havoana. Ary ny firenena rehetra irotra ho any aminy, ary ny firenena maro no ho avy ilaza hoe andeha isika hiakatra any an-tendrombohitry ny tompo, any an-tragnon'Andriamanitry Jakoba, hampianatra antsika ny lalàny izy ary hizotra amin'ny lalany isika. Fa avy any Siona no ivoahan'ny lalàna,
ary avy any Jerusalema nivoahan'ny tenin'ny Tompo. Hompanelanelana amin'ny vahoaka izy ary hompitsara ny firenena maro. Ny sabany ho tefeny ho lela fangadinomby ary ny lefony ho antsy fijinjagna. Ny firenena tsisy hanangatsabatra hamely ny firenena hafa ary tsy hianatra ady intsony ny ologno. Avia ry taranak'i Jakoba ka oka handeha amin'ny fahazavan'ny Tompo isika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisoragna ny Andriamanitra. Taratasy ny masinday Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, fantatsika ny andro fa fotoana tokony foazantsika amin'ny fatoriana izao, fa ankehitriny akaiky atsika ny famonjena fa tsy tahaka ny fonisika vonino. Efa ho lasa ny alina ary efa mby akaiky ny andro ka rio ny asan'ny maizina. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny fihinanam-be loatra na fahamamoana, tsy amin'ny fijangajangana na fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na fialonana, fa hitafio i Jesu Kristy Tompo ary aza miahy ny nofo amin'ny famelomana ny filany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tonga kenao ry Tompo avy mipendena. Alleluia, alleluia, tonga kenao ry Tompo avy mipendena. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza. Evanjely masina nisoratany masinda Matio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesosy nagnano tamin'ny mpianany hoe tahaka tamin'ny andron'ny Noe, dia taoko zany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tamin'ny andro ny alohan'ny safodrano dia nihinagna sy nisotro ary nampakabady sy namoaka jazavavy ny ologno mandra-pahatonga ny andro nidina Noe tao amin'ny samy fiara.
ka tsy nahalala izy ireo raha tsy efa tonga tokoa ny safodrano izay nandringana azy rehetra. Dia toy izany indrindra ny fiavian'ny zanak'olona. Amin'izany, amin'ny olona roa lahy izay sendra any an-tsaha, dia ho resiny ny araiky ary avela ny araiky. Amin'ny vehivavy roa izay miara-magnodigny ny fisoan-dafariny, ka ho resiny ny araiky ary avela ny iray. Koa miambenary fa tsy fantatrareo izay tapakandro iavian'ny tomponareo. Hevery tsara fa raha fantatry ny tompo-tragno izay ora iavian'ny mpangalatra, dia hiambina izy ka tsy avela ho tamina ny tragno. Koa aokary ho vona ianareo fa ho avy amin'ny ora tsy ampoiziny ny zanak'olo. Alleluia, alleluia, tonga avenao ry tompo avy mipendena. Alleluia, alleluia, tonga avenao ry tompo avy mipendena. Izany ary ny teny ny tompo, derraneo anao ry Kristy. Ka mbola mitamberina ao an-tsaitsika ireny fankalazana maro natao miaraka ary manambara ny fiangonantsika. Miara misaotra an'Andriamanitsika ary mbola sy misahatra misaotra an'Andriamanitra noho izany fahasoavana lehibe noraisitsika izany. Sy tanjona nefa araka ny averimberintsika tamin'ireny fotoana ireny ny sinôda, fa indrindra moa izao tapany voalohany, dingana voalohany amin'ny sinôda fahavito izao, fa araka ny lazaitsika dia dingana tokoa iny ary dingana sarobidy amin'izao fiarahan-diasika izao. Ka irososika anaovana debary vaovao isika, pentekoty vaovao, irososika lanindalina koa mba hoeovy eklisy olo velomon'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana iraina ho tabernakla velona ho misonera eo anivon'ny fiainansika andavanandro. Ny fankalazana tokoa no mifara fa ny fiainansika azy dia manomboka amin'izao araka ireny tokilalana fanambarana famporosiana no raisitsika teo famaranana ary mbola ho isy moa taratasy manokana anambonantsika an'izay direktoara torolalana ahafahasika miverina bebe koa ny mahaeovesika izay. Talamontsika mandrakarivary ny fanahy masina mba hahatonga sika ho fianakaviana eglizy kely miara-bavaka mandalina ary amin'izao eglizy kely fianakaviana miaro manaza mikolokolo ny tontolo iainana. Miaraka amin'izao fanomboana taona pastoraly izao tokoa no hidirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny fiarahan-dia amin'ny tao-pikafona pastoraly dia ny fikolokoloana ny tontolo iainana isika teo. Marina fa efa taona maromaro isika no nametraka io rafitra io, fa amin'izao sinôdy izao kosa no ametrahasika torolalana mazava mba hahatonga azy ho tena fiainana ilay lazaisika mandrakariva fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Satria ny tanjona ao ansika dia ny diosesy maitso loko izay manambara fanantenana rahateo ka mampirisika antsika iroso amin'ny lalindalina koa
amin'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ny zava-misy tatoato koa dia manosika sika raha teo mitombo ny motro eseo, mitombo ny teviana ary mokatran'izay miaraka amin'izay herisetra na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra. Eo no mahatonga sika mameriperina matetika ka mametraka nyity teny izay noentina manaitra izay natao hoe slogan izay mampiatra motro isika mandoro ala mamono taranaka fa izay mamboly kakazo kosa mizara manome aina. Volaza sika andrenitraterina eto fa mila changement radical de comportement izany, mila fioampenitra mahery-baika tokoa katry ny fibebahana maro raha tisika iroso amin'izany fiavozana ary fiavozana mitondra aina satria amin'ny anala sika amin'ny rafim-pahotana fa hitondra sika kosa amin'ny rafim-pivelomana. Izany indrindra ny azo avo amin'izao avant fiadiana zao andro fibebahana maro mitondra amin'ny fankalazana ny hoe fankalazana ny fahateran'ny mpamonjy ho noely hitondra fiavozana tokoa ny noely roapolo sy roa amby ity ka hofandrindra ho asika eto amin'ny dioseze ary eo anivon'ny Madagasikara sy eran-tany tanteraka izay fioampenitra mahery-baika izay raha fony tempo fitiavana ny Kristy ny fosika, raha fon'Andriamanitra tokoa ny fosika tsirairay avy, zany hoe Andriamanitra ny tompony ny fosika ka amin'izay fo mitondra famondram-po fa mitondra famelan-keloka ka raha misy ny famelan-keloka sy ny famondram-po hoy ny Papa François dia mitondra fihavanana ary izay fihavanana marina izay no hitondra sika amin'ny fiadanana lay fiadanana izay ifanolora sika sy fampiarabah sika rehefa tonga ny taom-baovao ka amin'izay koa noho izay fiovam-penitra mahery-baika izay dia iova indray ny fomba fijerisika ka ho mason'Andriamanitra ny fijerisika ny manodidina sika ka raha mason'Andriamanitra ny mijery ny manodidina sika dia maso ny fifanazana manaza ny zavaboary sika, manaza ny zanak'Andriamanitra rehetra izay moarin'Andriamanitra mitovy endrika aminy ary dia anaza an'Andriamanitra isika ka iova amin'izay ny fifandraisasika manontolo ka ho fo maso fanazana tanteraka ny fiainasika ka ho lavitra ny fanarasiana, ho lavitra ny fiasaram-belasika, ho lavitra ny etraketraka sy ny rasy rehetra. Ho fanan'Andriamanitra no isika anentana antsika iaina ao anatin'ny fahamarinana ka ho lavitra antsika ny risoriso ny vitapitaka ny laina fa mba iaina ao anatin'izay fahamarinana izay isika ka raha ny fahamarinana no mandrafitra ny fifandraisasika dia hiadam-pinaritra isika. Ho tanan'Andriamanitra no ifandraisasika ka amin'izay dia tanana mamitra mpihavana vokatry ny fon'Andriamanitra ao amintsika ka hanjaka amintsika tsirairay ato amin'ny dioseze ny tena fiadanana sy fihavanana marina tokoa izany hoe ilay fihavanana sady kristiana no malagasy satria ny tanan'Andriamanitra no manentana antsika ary dia izay ihany koa ho vavan'Andriamanitra ny vavasika ka sy fanarasy isony isika sy anarasy olona fa anasara ary kasaka mandrakariva ny soiongonana ka anana vava entina idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Izany no irisika vokatry n'izay sinoda izay ka irososika amin'izao tao-pikatroana vaovao izao ka amin'izao isika manomboka ny taona liturgika izao dia mba ho vaovao marosika, ho vaovao fosika, ho vaovao tanantsika, ho vaovao rasa bidy
isika nividy sika leo mitondra sika amitahaka ny mitondra ny masiny Maria izay mitondra azy tany amin'ny Elizabeta ka ideran'Andriamanitra ka izay koa no anolorako fiarabana sy firariso ansika amin'izao alahady voalohan'ny fiaviana izao ho tahaka ny masiny Maria ny isika ka ho tabernacle velona ka ny viditsika vidy vaovao entany fanahy masina ka ny fosika vaovao ny tanasika vaovao marosika vaovao no amakivaky ny mpitaona liturgika ity ka izay ihany koa no andaliana sika ny finoana ka ho taona ny finoana marim-potitra ho lasapaka ao amin'sika ilay finoana izay no alaliantsika nandritra ny taona lasa iny ka ho azosika ivelomansika ny torolalany voemara mba ho mora taditsika izy amin'izay io torolalany voemara io no anampy asika ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka ny tenin'Andriamanitra ny hoany ry kristiana ava malala dia misaraka ny foa mampanasika amin'izao fiaviana misy ny fiatongavany tompo izao fantasika ry kristiana havana fa efa tonga teto anivosika tokoa ny tompo 2 taona lasa izay izy tonga nofo ary io no ankalaza isika amin'izao noely izao ary ankalazasika ny famindrapon'Andriamanitra satria sy izy Kristy lay tonga eo anivosika lay endrik'Andriamanitra ny rain'Andriamanitra izy mba hanambara fa sy al'Andriamanitra lao no Andriamanitsika ary Andriamanitra miombona dia ny Andriamanitra Trinité masina ka miombona amintsika ka izay no ankalaza isika amin'ny noely ny fankalazana nataosika zany amin'ny noely dia sy fahaserovana fosiny na hoe anniversaire ny noely sanatria zany fa noho ny asan'ny fanahy masina araka ny lazaisika teo niova ny masosika niova ny tanatsika niova ny vava sika ary niova ny viditsika dia zary miaina mivelona an'ilay ankalazaina isika ka mamelombelona an'izay izao vanim-potoana ny avany izao ka ireo tenin'Andriamanitra izay nyrenesika teo dia manomana asika amin'izany ka noho i Kristy tonga nofo ao am-posika sirairay avy ao amin'ny eglizy ka ivelomasika araka ny voalaza teo ary indrindra amin'ny alalan'ny sakramenta sy tenin'Andriamanitra ary ny fiainasika tonga eo anivosika tokoa i Kristy ary izay mila fibebahanao asika sady hoe sy resaka tantara zany no ankalaza isika izao ary izao omantsika izao no ny asan'ny fanahy masina eo anivosika izy amin'ny alalan'ny eglizy sy amin'ny alalan'ny sakramenta ka izay natao hoe fahatongavany faharoa izay omantsika ihany koa ka satarisika manampy asika zany misakatra sahady ny fieverenany amboninahitra izay andrasa asika io no azo lazaina fa fahatongavana fahately izay andrasa asika mpitiavana ka iomanisika mandritra izao fiainasika izao azo fitinina tahaka izao ary ny fampianarana tiany eglizy mena amin'izao lahady voalohany fiaviana izao araky ireo tenin'Andriamanitra ondrenesika teo ary izay fampianarana mikasika ny fahatongavany tompo izay azo lazaina fa misongadina anankitelo isika dia ny fiaviany koa arivo taona lasa eo ny fiaviany amin'ny alalan'izao fiainasika izao ary izay mila asika an'ilay torolalana izay anampy asika ivelona azy ary nio torolala io ihany koa manohana asika amin'ny fahatongavana ny fahatelo dia ny fahatongavany amboninahitra ka ireto ary rafitinina ny tiany eglizy ho sapasika asain'Andriamanitra miambina isika izao fiainasika izao zany dia azo lazaina fa fotoana fiambelana sy hoe miambina satria ho avy ny mpangalatra araky ny fampianarana Kristy izay marina ny tiany ambara sy hoe mpangalatra izy fa ny fotoanany tsy fantatra asika ka mila miambina isika zany hoe tsy atoritory fa hikatroka fotoana fikatroana izao ary izay no ezasika amin'ny
lalan'ny fikolokoloana ny tontolo iainana satria niova ny masosika, niova ny fosika, niova ny tanantsika, niova ny vidisika ka ireo rehetra ireo anampy isika ikazy ikolokolo ny tontolo iainana araky ny liany amainta izay manambara amintsika ny nandiniansika ny zany rehetra zany mba sy ho nofinofy na karazana tezehana ity ivelany na sanatrin'izany sinema amin'ireny fambolikakazo reny fa miatra amina aina ataosika satria izay manao motro isika dia mamono taranaka ary izay mambolikakazo manome aina asain'Andriamanitra ifaly isika sy hoe hafaliana hita ve ty ivelany fosiny fa hafaliana ao anatin'ny vokatry ny fiadanana izay entin'ny Kristy eto anivosika satria araky izay voalazantsika izay matoa misy fiovam-penitra mahery vaika ka miova ny maso, miova ny tanana, miova ny vava, miova ny vidy dia satria eo anivon'isika Andriamanitra Emmanuel izay midikany any ankalazaisika Noely ka raha eo anivosika Andriamanitra dia i Kristy fiadanana no eo anivosika mampianatra asika ny tena fitiavana ary izy ny tena mahaolona asika ary noarin'Andriamanitra itoviendrika amintsika ka niendrika Andriamanitra dia niendrika i Kristy ary Kristy fitiavana ka izay koa ny anjara-piainantsika ka mahatonga asika mizara hafaliana ary miandraka hafaliana ny fiavian'ny Tompo amin'izao avan'izao dia asain'Andriamanitra kosika araky nilazaisika teo am-pendoa amin'ny filazana teo hoe asain'Andriamanitra miambina asika miambina ao anatin'ny hafaliana ary asain'Andriamanitra miambina feno fanantenana sy hoe hokivy isika zany satria lavitra Andriamanitra fa indrindra raha ao anatin'ny fahoriana sy fahasairanana asika na koa aza lazain'olona hoe manofy fa raha eo marina ny finoana ary raha mikitra amin'ny Kristy marina isika ary mivelona an'izay finoana izay dia mitondra fanantenana ny fiaimbenantsika sy ny fikerezansika aina amin'izao fiandrasansika ny Tompo izao ka feno fanantenana isika ary ho feno hafaliana efa voalazantsika raha teo fa ny dikany hoe maiso dia manambara fanantenana maiso midika fanantenana ho isika ka hitondra aingom-baovao ansika ny fikolokoloasika ny manodidina asika raha fidinina ireo ezaka iainasika ireo dia ilaina fibebahana ilay lazaisika hoe fiovam-penitra mahery vaika ka izao fiavian'ny Tompo izao hovanim-potoana anasana asika ary hibebaka tokoa hanavao ny fosika, hanavao ny masosika, hanavao ny tanantsika manambara raha an'izany raha teo mivaky teny telo ratolotra ny Eglizy amin'izao herinandro voalohany fiaviana izao hibebaka isika hiandraka hafaliana ka hiomana araky ny voalazan'i Jesosy amin'ny Evanjely komiembena fa sy fantatrareo izay tafakandro hiavian'ny Tomponareo na dia tsy fantasika aza ny olo ny fotoana no ny fahafantarasika fa hoavy ny Tompo hiezaka ankafaliana tokoa isika hiomana foa mampanahy amin'ny lalany fivelomantsika ilay tolo lalany Voemary ary indrindra hidirasika amin'ny tapany faharoa amin'izao sinoda izao ka hikolokoloasika sy hanazasika ny tontolo iainasika ary i Masinapoly amin'ny vakiteny faharoa dia manentana antsika hoe izao tokoa mivanim-potoana tsara indrindra efa akaiky ny famonjenantsika kararoty ary izao fotoana izao ry kristianina ava malala izao vanim-potoana ny avany izao fiaviana izao mba amelombelona n'izany fampianarana rehetrarehetra izany ka mivaky teny voaloha bokiny Isaia mpaminany dia manambara amintsika fa io fiandrasansika ny Tompo io fiambenantsika io dia oka ao anatin'ny fanantenana satria raha tonga ny fotoana ho Isaia mpaminany dia hanangona asika rehetra Andriamanitra ka hiata-pinaritra isika ao anatin'izay tontolo iainana voavolavola sy voakarakara ka ampivelatra ansika ihany koa izay tontolo
iainana izay toy izay fanapotika ary karaha izay koa ny tontolo fiainana ao anatin'ny fifanazana sy ny fifampisinina ary ikasana mandrakariny mandrosoyombona ary hiaraka mitera sy ankalazan'Andriamanitra isika ary zany hoe ry kristiana malala ararotsika ary izao fotoana izao mba hivelomasika bebe koa izay afatra torolalany voemara izay ary anomana asika amin'ny Noely ka hifampizara asika ny fanantenana ny fiadana raha eo amintsika tokomanko ny fanantenana sy hoe fanantenana mampanonofo fa fanantenana mampirisika asika hikatroka hitera ka hahampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ry Jesosy Kristy Tompo manasanay hiomana amin'ny fiavianao izay sy lavitra fa eo anivona ihany koa ianao ary ilay fiaviana feno voninahitra ihany koa ka nilaza taminay ianao mba hiambina ao anatin'ny hafaliana sy fanantenana ka ingan'ny fiainanay manontolo anambara fa ianao tokoa no manazavanay ka tsy ho hisy hatahotranay miambina izay raha vonina manaza ny fifandraisana na ny fifandraisana na amin'ny zavaboary na amin'ny zahay samy zahay ary indrindra amin'Andriamanitra ray ho tonga ny ianao ka hayandray anao zahay eo anivon'ny fiainanay amin'ny adidy rehetra ataonay andray an-tanana ny Eglizy tokoa ny zahay ka ho tabernakla velona ho fanasina sy fahazavana amin'ireo manodidina anay fa indrindra ho an'ireo izay mbola tsy malala anao ary indrindra koa ho an'ireo voailikilika ny fiarahamonina masiny marereny io na hay niomana nandray an' Jesosy ianao ka ampio ary izahay eo ve Eglizy olona ve ahay iomana tokoa amin'ny fahatongavanao ka mba ho fiainana misy an'Andriamanitra ny fiainanay manomboka amin'ny fianakaviana Eglizy kely masinay Josefo ray mpiariny Eglizy ianao ampianaro zahay ahay andray an' Jesosy eo amin'ny fiainanay andavanandro aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ifiroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ifiroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy efitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.